Arabany loina soavina ny tompo momba anao. Izany fiarabana izany miarabana antsika rehetra mahatratra izao alahady ny ToPaZa 520 izao, ary ihany koa alahady manaraka ny Paska. Velona ny tompo. Ho aminareo mandrakariva nery avako ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'Andriamanitra ray Jesosy-Kristy tompontsika. Amen. Iaraka hiderasy isaotra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo 420 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4. Salamo 420 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4. Aorian'izay no hiderantsika ny tompo amin'ny alalan'ny hira 470 ny andininy voalohany. Eo am-pitsangana no anatanterantsika ireo ary aorian'ny vavaka isika vao hipetraka. Iaraka hitsangana isika. Ho aminareo ry avako ny fahasoavan'i Jesosy-Kristy tompontsika. Amen. Dao isika iaraka isaotra sy hideran'Andriamanitra manao hoe: indreny tsara taberina kelinao Jehovah tontolo maro, manana sary fotona lehibe mpianjan'i Jehovah ny fanaitro, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona, eny tsy kirety mahita trano ary ny tsivididina mahita kaliny ho azy ametrahany ny zanany, dia ny anotananao Jehovah tontolo maro, mpanjakako sy Andriamanitro, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hiteranao manakariva izy. Amen. Vavaka isika. Endre tokoa Tompo ny atsaranao, endre Tompo ny fahasoavanao. Ravinakalaza ny Paska izahay, ary mahatratra izao alahady ny ToPaZa 520 izao. Dera ny anaranao zahay, satria mpanjakanay sy Andriamanitra ianao. Lay Andriamanitra velona, miaina ary mihetsika sy mamonjy manavitra anay. Misaotra anao zahay. Makasitraka anao zahay ny amin'ny fitiavanao lehibe ka nahafahanao nanolotra ny ainao, ary indrindra ny fandresena mihezinezina, fandresena ny fahafatesana, lay fahavalo farany. Misaotra anao zahay. Ary indreto zahay miaraka mioby anao, miaraka miteranao, miaraka manome voninahitra anao. Dia hoatrehinao ny fivorindrona telo izay mivory amin'ny anaranao. Makasitraka anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy-Kristy, lay maty nefa nitsangana tamin'ny maty ary fodotro ny finoanay, no azonay manonona izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana isika ry havako, izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra. Hanomboantsika izany ny fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora, koa hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanatanteraka ny hira 420 ny andininy voalohany. Hira 420 ny andininy voalohany, eo pitsanganana no hatanterahany ankizy sy ny tanora izany hira izany. Gra
hivavaka isika. Tonga amin'ny fotoana ianona ny teninao izay Jesosy, andrasana indray ny fananarana avy aminao. Mangataka ny fananao masina ary izay mba haizanay mandray izany sy hampaitra izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Petraraka izy. Ho aminareo hatrandry afaka ny fihastanany Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokiny ankizy sy ny tanora indray ny tenako anio amin'izao alahady voalohany manaraka ny Paska izao. Sokafa nge ny baibolitsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 9. Romanina toko 9 andininy voalohany. Fakina amin'ny anaran'ny Tompo. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Iza no afaka hamaly an'izany fanontaniana izany sika rakizy? Fa tamin'ny herin'ny anio no Paska, vao nandray ny famonjena avy amin'ny Tompo isika. Isika ny mbola hanota ihany, rakizy tanora, mbola handainga ve ianao? Mbola hiteny ratsy ve? Iza ny mbola hamaly valendada sy neny? Iza ny mbola haka ny zavatry ny namantsika ihany? Iza ny mbola tsy mihain'ny mpanabe atsika? Tantara kely iray rakizy no andeha hisariako ny saintsika eto androany. Nisy fianakaviana iray nitondra fiara andeha hitsangatsangana izy ireo. Izy mivady no teo aloha ary ny ankizy kosa tao aoriana. Rehefa nandeha teny an-dalana izy ireo dia nisy ny saka ary nanontany rangana na hoe iza moa ianao? Hoy izy tamin'ilay nanakana, izaho no rarendrarendra. Hoy ny valiny, rarendrarendra, miakary ianao, sady nasainy niteritery teo ny zanany hidiran-drarendrarendra. Noho ny kelikely kosa dia nisy hafa indray nanaka anazy, iza moa ianao? Izaho ny rafafinaretany. Rafafinaretana? Miakary ato amin'ny devant ianao. Miamory ianao raha matomaka ny erina, alao izy atao amin'ny devant mihitsy nipetraka. Dia nanohy ny lalana izy zareo nisy olona fanotelo indray nanaka anazy ireo. Ary ianao no iza? Izaho no FTV-AFiFaB. Te hitondra anao mihitsy aho sy ilay rangahy mpitondra fiara, nefa efa feno ny fiara. Miala tsiny indrindra ry tompoko, tsy afaka nitondra anao aho. Ny angafy no entana ihany FTV-AFiFaB sao misy ilana azy ihany. Tsy niety mihitsy anefa ilay rangahy lasa ry zareo. Noho ny tonga tao alohalo tao dia nisy barage. Olona manodidina be nijoro teo alohan'ilay fiara. Izy ianao ilay rangahy ny sofera? Izaho no rafafatesana akandra fivavahana. Tsy ato izy ilay rangahy namaly tamin'ny tahotra. Rehefa tsy ato izy dia ianao zany ny manaraka. Kare tompoko, mifona re reo rendrarendra sy rafafinaretana ento anao. Afaka miverina akandra fivavahany, tsisy hevitra intsony. Tara loatra ianao. Hoy rafahafatesana. Rakizy tanora, rehefa nandalo teo amintsika ny famonjena, azony mafy izany. Aza mety mitoetra amin'ny ota intsony toy ny fanontanian'i Paoly tao amin'ny Romanina teo. Aza mety rebirebendra fahafinaretana sy narendradrendra fa tsy mahasoa antsika ireny, sady mahafaty. Ny Tompo efa nanavitra antsika ka azony mafy izany famonjena izany. Ary izay vao niraisintsika dia iainantsika hatramin'izao satria velona ny tompontsika. Afirintsika vakina ilay Romanina toko 9:1 dia hotoizantsika amin'ilay valiny eo amin'ny 2 tapany. Romanina toko 9:1 dia hotoizantsika amin'ilay valiny ao amin'ny 2 ataontsika mafy tsara. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ndeha hivavaka isika riavako. Misaotra Jesosy noho ny fananaranao anay indray tamin'ity anio ity. Mba hiazonanay mafy ny famonjena nomenao. Mbola zaza izahay Jesosy ka mety mora rebirebena amin'ny zavatra hafa. Matoky anefa izay fa ianao no mitazona anay amin'ny tana maherinao. Vonona kosa izay hiazonanao mafy Jesosy manomboka amin'ity anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo tsara. Amen. Mialoza hitariana antsika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina
nanaovantsika ny hira fa 7:3 ny andininy voalohany. Hira fa 7:3 ny andininy voalohany. Mivavaka isika. Ankehitriny dia tonga ny ora sy ny fotoana izay andrenesana sy amakinana ny teninao. Ny teninao no manitsy anay, ny teninao no mitady-dalana anay, ny teninao no mpanavao anay. Dia ampitoery ty anatinay izany teninao izany. Ianao no omba ny mpanomponao izay anambara sy amaky ny teninao. Dia mitoery ty anatinay mba azanay matoky ny teninao hatrany hatrany. Dia mitenena Jehova o fa voninkaino anao izay mpanomponao. Amen. Amaky ny soratra masintsika, izany dia ho hitantsika ao amin'ny Jeremia 10:10 andininy 4 hatramin'ny 4:12. Jeremia 10:10 andininy 4 hatramin'ny 4:12. Rehefa hita dia izaho amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehova, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Iza no tsy atahotra anao ry mpanjaka ny firenena, fa ianao ny andrean'izany. Eny, amin'ny endry rehetra amin'ny firenena. Sy amin'ny fanjakany rehetra dia tsy misy tahaka anao. Fa aketrina sy adala avokoa izy rehetra, fa nanara-poana fa tapakazo ihany. Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Ofazy zany. Asa tanany mpiasa sy ny mpanefy volamena. Lamba manga sy volomparasy ny fitafiany. Asany mahay zavatra izy rehetra. Fa Jehova no Andriamanitra tokoa. Eny, izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiorooro ny tany amin'ny fahatezerany, ka tsy tanty ny firenena ny fahavinirany. Izao no holazainareo amin'ny reny, ny amin'ny Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, dia ho velona tsy ho amin'ny tany na ho aty ambonin'ny lanitra ireny. Dia ilay nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampioriny izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampiondrona ny rano any an-danitra izy, dia mampiakatra fofona avy amin'ny farany tany. Manao ny elatra ho amin'ny ranorany izy, sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny firaketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Menarina noho ny sarin-javatra voasokotra sy mpanefy volamena rehetra. Fa fitaka ny sarin-javatra anidina, sady tsy misy fofinaina ao aminy. Zava-poana ireny dia asa mahatsikaiky foana. Amin'ny andro amaliana azy dia ho levona izy. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany. Jehova tompony maro no anarany. Amen. Filazantsara ny Lioka toko 9 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:10. Lioka toko 9 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary raha mbola niteny Jesosy, dia tonga ny anankiray avy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, maty ny zanako vavy, aza manahirana ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nare dia namaly azy ka nanao hoe, aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy, dia tsy nisy olona navelany niara-niditra taminy, afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba ny ray aman-dreny ra zazavavy.
ary ny olona rehetra nitomany sy nysaona azy fa Jesosy nanao hoe aza mitomany fa tsy maty izy fa matory dia nome azy fatratra ny olona satria fatany efa maty razazavavy ary Jesosy nandray ny tanany ka niantso hoe ry razazavavy miarena dia nody indray ny ainy ka niarina niaraka taminy izy ary nasainy nomena hanina izy dia talanjona ny ray aman-dreniny fa Jesosy nandrara azy tsy nilazalaza amin'ny olona ny zavatra rehetra ny zavatra efa natao. Amen. Hamaranana ny vakiteny dia izay voasoratra amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny kristianina tany Roma. Romanina 9:9 andininy 9 ka hatramin'ny 14. Romanina 9:9 eo amin'ny andininy 9 hatramin'ny 14 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty tsony izy, tsy manan-kery amin'ny tsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho takizany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, tenao fahamarinana. Amen. Mialoha izay andrenesantsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra, ndao isika araka hitsangana anatanteraka ny hira 700 ny andininy 1. Ravana malala rehetra amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana vy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompontsika. Hanapaka betsaka ao am-pontsika ny fiadanan' Jesosy Kristy. Velona ny Tompo, velona isika. Avy nankalaza ny Paska 522 isika, ary miara-miompifaliana ihany koa amin'ny alalan'izao alahady natao atserovana ambavaka sy anoanana amin'ny endrika hita maso ny ToPaZa na toeram-pamonjena zaza FJKM izao. Ny ToPaZa dia asa iray izay efa neken'ny FJKM ho andraikitra. Izao sy anao, isika kristianina FJKM, no itenenana sy ampitany tenin'Andriamanitra hafatra anio. Ka aoriany izao hafatra izao, aoriany izao fanamariana ny tenin'Andriamanitra izao, taoriany fankalazana ny Paska, dia samy atsiaro atsapa ny andraikitra manandry fiaseanao izao sy anao kristianina FJKM. Velona ny Tompo ka miasa sy mihetsika, mila mahatsiaro sy mahatsapa ary izao sy anao, fa izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay. Hafatra roa ry avako izay tia ny tenin'Andriamanitra ampitaina amin'ity andro ity. Ny voalohany dia ny hoe izy no Andriamanitra velona. Arak'izay hita ao amin'ny Jeremia 10:10. Izy no Andriamanitra velona. Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavahantsika, mitaha amin'ny sampy. Tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Ny sampy dia asa tanan'olombelona
asa tana mpiasa sy mimpanefy asa mipahay zavatra sy mimpanao asa tanana mana talenta no manatanteraka izany. Mety ho vita amin'ny hazo, mety ho vita amin'ny volafotsy sy voafisaka, mety ho vita avy amin'ny volamena, izay samy asa n'Andriamanitra avokoa ireny rehetra ireny. Asa tanan'ny olona nefa koa asa ny saina izay andraisan'ny olona ka nekeny ny zavatra iray maizy azy sy ny herin'ny vola, fahaizana, fahalalana, mety ho afetsifetsena sy herintsandro maro samihafa, ny herim-batana ary ny fitaovana samihafa. Ary dia hoy ny eto am-bokin'i Jeremia hoe tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah. Fa ny sampin'ny 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 arak'izay ambara Salamy 5:17-7 dia ambarany fa asa tanan'olona manambava fa tsy miteny, manamaso fa tsy mahita, manatsofina fa tsy mandre, manana orona fa tsy manom-bolo, manatanana fa tsy mandray, manatongotra fa tsy mandeha, ary tsy mahaleo-peo ny tendany. Ary tsy tahaka izany Andriamanitra ny 𝙁𝙁𝙩𝙤𝙤 na sampin'ny 𝙁𝙁𝙩𝙤𝙤 izany ny Andriamanitra hivavahantsika lay ambara fa izy no Andriamanitra velona. Ary dia hoy ny Luka 4:15 ny hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Tsy misy mahavonjy ivelan'Andriamanitra velona. Lay Jesosy Kristy maty nefa nitsangana tamin'ny maty ary nandresy ny fahafatesana. Velona ny Andriamanitra ivavahantsika ary miasa izy. Dia hono hoe ilay Andriamanitra velona atao amin'ny Luka 4:4-5. Raha nambara hoe maty ilay zanakao vavy tokany 𝙁𝙤𝙩𝙤𝙤 mpanapaka atao amin'ny sinagoga. Dia hono hoy Jesosy taminy ry zaza vavy miarena, ry zaza vavy miarena, izany hoe ry zaza vavy mitsangana, ry zaza vavy andao. Ny Andriamanitra velona ihany no afaka manarina, ny Andriamanitra velona ihany no afaka manangana, ny Andriamanitra velona ihany no afaka mampitsangana. Ary vavolombelona izany izay rehetra nanatro maso tato amin'ity tokantrano ity. Vavolombelona izany ireo mpianatra, vavolombelona izany ny vahoaka an'Andriamanitra izay efa nampiariariany ny heriny sy ny voninahiny. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, vavolombelona izany koa izao sy anao avy nankalaza ny fetin'ny Pasika. Fa izao sy anao no mbola toy izao ankehitriny dia satria velon'Andriamanitra velona ary miasa izy. Ny Andriamanitra velona miasa, ary izao izay mino matoky izany Andriamanitra velona izany dia miasa ihany koa mino matoky azy. Raha nampanao sary nalika vita sikotra ity misionera anankiray fa izany ry havako, dia nalainy ilay sary nalika vita sokitra dia napetany teo amin'ny vavahadiny, najorony teo amin'ny vavahadiny. Rehefa nandalo ny mpandalo, inona koa ty? Inona ny reto? To sary nalika. Rehefa nanontaniana misionera, dia hoy ny misionera hoe mpiambina ny tanànako ireo, nomeny olona. Ary tsy vita nomeny olona fa hoy ny olona tena lasa adala ngia misionera. Sary sokitra vita amin'ny hazo koa ve dia ambina ny tanànanao. Ary hoy ny mpandala ny 𝙁𝙁𝙩𝙤𝙤 matahotra izany. Ry havako, mampieritreritra izany tantara izany. Toa tahaka an'ireo mpandalo tokoa isika me eo anoloana izay heverintsika ho sampy, kanefa ihany koa toa iainantsika andavanandro izany satria toa miezaka tsika araka ny ezaky ny tenantsika, toa miezaka tsika araka izay eo an-tanantsika, ny ahavotra antsika, ny hanavotana antsika, ny amonjenantsika, ny andraisantsika fanasitrana. Mampieritreritra antsika kristianina rakehitriny ny soratra masina. Mahatsapa ve isika fa Jesosy Kristy ihany no Andriamanitra velona, inotsika, itokitsika, ametrahantsika amin'ny fiainantsika. Izy irery ihany no afaka manasitrana, manavotra sy mamonjy. Ny havatra faharoa ry havako dia ny hoe
izy no mpanjaka mandrakizay. Jeremia 10:10. Ny mahampanjaka ny mpanjaka dia ke-pahefana, toavy teny, topoina no maha izy azy. Raha mbola anatin'ny aiziny tsy fahalalana ny olona ry havako, dia manao tao foana, manaiky ny fahefana izay tsy manam-pahefana akory, manaiky izay tsy tokony hotopoina. Jesosy-Kristy ilay mpanjaka mpanjaka ny mpanjaka, manjaka fa tsy manjaka zaka. Avy nankalaza ny aladiny sapany fisika, inona no nitengenany? Zanaboriky. Fa tsy mba soavaly mitratrevatreva. Ary ny manjaka zaka dia mampiasa herisetra, miseho tompo-pahefana amintsy azy. Ny manjaka dia tena tompo-pahefana. Ary tamin'ny vanim-potoana fampanjaka dia ny mpanjaka ny tompo-pahefana. Fa ankehitriny kosa dia ireo heverina manan-karena, manam-pahaizana, ireo olom-boafidy no tondrona amin'izany. Reny rehetra ireny nefa ry havako dia ekena sy asandratra toavy teny mandritra amin'ny fotoana voafetra, mandao isika mandritra fotoam-piasana. Ary mety mbola ho lany izy na tsy ho lany rehefa tsy mikatsaka izay mahasoa ny olona, izay mahasoa ny vahoaka. Rehefa tsy mikatsaka izany izy dia tsy asiany asiny ny vahoaka na dia kely akory azy, tsy asiany asiny ny fahantrahantsika andavanandro. Ary dia te-ampiseho amintsika ny tenin'Andriamanitra anio. Fa mihoatra lavitra noho izany heverina ho mpanjaka ety anivozao tontolo izao izany, ny mpanjaka tompontsika dia ilay Andriamanitra velona. Ary hoy ny Jaona 7:17. Ianao no efa naniraka aho, sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Izy no mpanjaka, ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, manana ny fahefana feno eo amiko sy eo aminao. Tsy mpanjaka manjakazaka, fa mpanjaka tia antsika, mpanjaka manana ny fahefana, kanefa miasa mikarakarantsika amin'ny antsipiriany. Ry havako, raha narary tany amin'ny hôpitaly ny renim-pianakaviana anankiray, efa hoe tsy izy tsony, tsy avotro ty e, tsabo sika e, hoy ny manodidina. Rehefa tonga amin'ny mpitsabo, nanao ny analizy, nanao ny zavatra maro samihafa, dia hoy ny mpitsabo hoe manao scanner tao anatin'izany. Dia hoy ilay zanaka manao hoe Jesosy, aza vela hiady rery aho, aiza ny vola, ahoana ny fotoana, aseho ny herinao Jesosy, amen. Ary raha naka frera ny zanaka io mpanompon'Andriamanitra io, naka sakafo hoe andeha hianatra, dia izao no nambaran'ilay renim-pianakaviana hoe tsy manana fatsy ty afa mbola tsy haiko izay hitranga atao amin'ny hôpitaly. Ry havako, tonga ny fotoana, tonga ny lehiben'ny hôpitaly nanao vizity, nametraka fanontaniana samihafa. Malemy anga izy? Misy party tsy mihetsika? Fa ahoana? Ajanona ny scanner. Halleloja. Tsy nangataka tamin'ny mpitsabo ny fianakaviana ka nanao hoe ajanony ty na ataovy izao na tsy manam-boly zahay na izao, fa tany amin'Andriamanitra izy no mivavaka ka nanao hoe aza vela hiady irery aho, na ara-potoana na ara-bola, aseho ny herinao Jesosy. Niasa tamin'ny fomba mahagaga Andriamanitra, najanona ny scanner. Namany olana Andriamanitra tamin'ny fomba hafa. Ry havako, efa niaina toy izany ve ianao? Ka mahatsiaro sy mahatsapa fa Andriamanitra no mpanjaka mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka, manana ny fahefana feno amiko sy aminao. Noho izany ary havana, matokian'Andriamanitra. Fa raha izay efa nataony tamiko sy taminao teo amin'ny fiainantsika, dia izy tokoa no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, velona mandrakizay.
aza manary toky ry avako ny loany toejavatra sy ny trangan-javatra sarotra maro samihafa apetrao amin'Andriamanitra ny fanahintsika rehetra ninninona mitranga sy miseho ninninona manahirana matokian'Andriamanitra fa velona sy mpanjaka mandrakizay alahady natao atserovana ambavaka sy anoanana amin'ny endrika hitamaso ny ToPaZa ity alahady ity ToPaZa toeram-pamonjena zaza toeram-pitaizana ireo zaza kamboty toy ny teny mahazatra antsika asan'ny FJKM tena asan'ny FJKM ny ToPaZa miantso anao ny tompo anio zao sy anao izay mahatsapa fa eny izy tokoa no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay andao isika hanao izay azosika hatao amin'izy ireo zava-dehibe ny vavaka ary tena tokony ataontsika izany hatsiaro ambavaka ireo tompona andraikitra hatsiaro ambavaka ireo zaza tianaiza sy beazina kanefa ihany koa hanao zava-dehibe hanataonteraka arak'izay manandry fiasianao ara-tsakafo ara-pitafiana ara-pitaovana ara-panofanana ara-bola ny finoana tsy arahinasa hoy ny tenin'Andriamanitra dia maty ry avako tsy manana antenaina fa tsy izao sy anao iraka Andriamanitra izao sy anao kristianina FJKM izy ireo miantso anao ny tompo anio andao re toloro tanana e andao re atao izay tokony atao e ho asio anao ary izay mahatsapa izany ny tenin'Andriamanitra miantefa amiko sy aminao amin'ity andro ity ao amin'ny Romanina 9:17 manao hoe fahatolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana ao an'Andriamanitra atolory ny tenantsika ndao za ianao irak'Andriamanitra ho an'ireo ao amin'ny ToPaZa miantso anao ny tompo anio ny fanahy masina ny ery havako hiasa ao anatintsika tsirairay avy ahafahantsika mijoro vavolombelona ka hanefa araka izay manandry fiantsika ho voninahitr'Andriamanitra ho azy Andriamanitra irereny eny voninahitra amen hivavaka isika makasitraka anao izay Andriamanitra raha avinandre ny teny sy ny hafatra avy aminao mifona aminao nefa izahay satria tsy natanteraka ny sitraponao raha nambaranao taminay fa ianao no Andriamanitra velona sy mpanjakanay dia mifony izahay satria toa mbola mihevitra izahay fa maty ianao ary toa mbola mihevitra izahay fa niezaky ny tenanay no azahoanay famonjena hifonanay aminao izany ary mamindrafo tompo mamelay eloka toa tahaka ireo vehivavy fa izay izahay niazakazaka hitady anao tao am-pasana ka na dia efa nitenenina sy nambara taminay aza ny hoe tsy ato izy nahoana anao tia amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona fona aminao izay tompo fa toa mbola variana sondriana ao anatin'ny fahafatesana ao anatin'ny olana ao anatin'ny fahasairanana ao anatin'ny tebiteby ao anatin'ny tahotra ary toa tsy tsaronay akory fa mpanjaka ny mpanjaka ianao manana ny fahefana feno aminay ka tsy vitanay nandresin'ny fahafatesana ihany fa tsy misy fiadanana tsy misy fandriam-pahalemana tsisy fanasitranana afa-tsy ao aminao fona aminao izay tompo no izay rehetra nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao ny heveranay ny tenanay ho zavatra ary ny heveranay fa ny ataonay ihany no ataonay fona aminao izahay reto ary izay tompo manatona anao ampahanginana sa mitondra ny eloka mampahotanay tsirairay avy eo anatrianao mamindrafo tompo
mamela eloka tompo aza valiana amin'ny aben'ny fahatezerana zahay fa ampiary areo fa miaino anay ianao mamaly vavaka anay ianao Andriamanitra fitiavana ianao tia anay ianao amin'ny anaranao Jesosy-Kristy mpamindra fo sy mpamela eloka no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira fahatelo sy efajato no ataontsika mialohan'ny andraisantsika ny famelan-keloka. Andriamanitra ivavahantsika ry havako dia Andriamanitra miaino vavaka tia antsika raha teo izy koa mitsangana ary andray ny teny soa vaovao mahafaly omen'ny Tompo ho antsika. Iaraka itsangana isika. Aorian'ny teny famelan-keloka nanaovantsika ny andininy voalohany amin'ny hira 𝙁𝙤𝙯𝙁. Andininy voalohany amin'ny hira 𝙁𝙤𝙯𝙁. Zao no teny soa vaovao mahafaly omen'ny Tompo ho antsika. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa voavelany elokareo noho ny anara-masina, koa miderany Tompo manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Voavela eloka ry havako dia say manambara ny finoany. Ko andao isika araka nambara ny finoantsika ny Jesosy-Kristy araka ny fanambaran'ny apôstôly, araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe indro zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita amin'ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabi, ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely, sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantarefa misy koa mpamonjy zao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, misaotra mankasitraka anao zahay ny amin'ny fitiavanao anay, raha nambaranao taminay ny teninao, manambara aminay fa ianao no Andriamanitra velona sy mpanjakanay, ianao ilay Andriamanitra miasa manana ny fahefana feno eo amin'ny fiainanay,
ianao la Andriamanitra velona nitondra ny eloko mampahotanay teo amin'ny azo fijaliana ka toy ny olona tsy nanino izahay madio voavela eloka sitrana miaina ny famindrampo misaotra anao zahay makasitraka anao zay ny amin'ny famelan-keloka zay nomenao anay isaorana ianao zany ankehitriny Andriamanitra dia miaraka mahatsiaro izahay makasitraka anao ny amin'ny fiaraha-mivavaka rehetra manerana ny sany ny fiangonana Jesokristy eto Madagasikara amin'izao alahady voalohany manaraka ny Paska izao ahafahanay mideranao manavao fanoloran-teny eo anatrehanao mahatsiaro ambavaka izahay ny filohan'ny fiangonana Jesokristy eto Madagasikara sy ireo birao mpiara-miasa ny mpiandraikitra fohy be zay ao anatin'ny fitaoam-pivoriany rahateo ankehitriny ianao Jesokristy anafiery azy ireo ianao Jesokristy hiasa amin'izy ireo ianao Jesokristy aneo ny voninahitra ao amin'izy ireo ka tsy hiso tanteraka afa-tsy ny asanao irery ihany hampahery azy ireo ianao anoloan'ireo toe-javatra sarotra Tompo ho tanterahinao amin'izy ireo ny teninao hoe aza matahotra na miherikerika foana zao ny Jehovah Andriamanitra apetraka iaminao ny synôda paritany rehetra tarihan'ny ray aman-dreny président synôdaly sy ireo birao rehetra ianao ny aneo ny asanao ianao no aneo ny famindramponao ary eneo ny ampiariary fa asanao no ataon'izy ireo makasitraka anao zahay vavaka aminao zahay ho an'ny fitandremana rehetra tarihan'ny mpitandrina sy ireo birao asehoy Andriamanitro ny fitiavanao sy ny fampahirezanao ary asehoy amin'ireo tompona ndraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana Jesokristy eto Madagasikara fa mpandresy izy satria mpandresy ianao nandresy ilay fahavalo farany dia ny fahafatesana makasitraka anao sahady zahay mahatsiaro ambavaka izahay ireo asa rehetra miandro eo anivon'ny fiangonanao na ny amin'ny fohy be na eo amin'ny synôda paritany na isa mpitandremana na ny amin'ny sampana na sampanasa na fikambanana na asa ampiarareo Tompo ny teninao fa isika tsy maintsy manao ny asana izay naniraka antsika raha mbola atoandro hay anararoatra ny fotoana ny tombonandro izay omenao anay izahay makasitraka anao zahay amin'izany rehetra izany dia tahiosy jereo ny kristianina rehetra indrindra fa manomboka any amin'ny fitabatisa hahatsiaro anao ho zava-dehibe ny asanao Andriamanitra ka hanavao ny fanoloran-tenany amin'izany fandreseny ny Paska izany Tompo ampitomboy ny finoanay tahaka andreo adivarotra ny apôstôly fahizay mahatsiaro ambavaka ny ToPaZa toeram-pamonjena zaza FJKM izahay amin'izao alahady hahatsiarovana ambavaka sy hanoanana amin'ny endrika hita maso azy ireo izao Andriamanitro tahiosy jereo manokana ny tale menakavy sy ireo tompona ndraikitra mikarakara mivantana ireo zaza tianaiza sy beazina ny komity mpitantana tolory saina fahendrena ampafantaro ny sitraponao ka ho tanteraka amin'izy ireo tokoa ny teninao hoe hanome saina sy fahalalananao aho hamantaranao ny lalana zay tokony izorana ireo ankizy tianaiza sy beazina terizinao eo amin'ny tana maherinao ka hitombo saina sy tena androso ty eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny olona misaotranao zahay zay kristianina FJKM rehetra dia atsiavo hanoana ambavaka amin'ny endrika hita maso ny asan'izany ToPaZa izany ka hanoana azy ireo hanao zava-dehibe ny fiatrehana arak'izay manandrifenay ho voninahitra tsy adinonay Andriamanitra ny mivavaka ho an'ny firenenay ianao mahafantatra mianjaanja eo anatrehanao ny fiainan'ny vahoaka malagasy ampiarareo Andriamanitra fa tsy fahafatesana no anton'izao fa natao anehoana ny voninahitra ao ary ihany koa
natao hifikiranay hanatonanay ianao bebe kokoa ka tsy hisy fiadanana afa-tsy ao aminao irery any. Misaotranao zahay. Ny vavaka rehetra nasandratray teo anatrianao dia sitrakay raha faranana amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay ao sy ny lanitra mamasina ny anaranao hotongany amin'ny fanjakanao ataonay sitraponao etsy-tany tahaka ny lanitra mena izy azasaza ao anay ary mamelana eritao tahaka ny anana izy rehetra taminay ary zatoranay amin'ny fakapana famalafanay ratsy anao fanjakana sy ary voninahitra Madagascar. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana asa vavolombelona isika ry havako hanambarana ny afatry ny ToPaZa ary andraisana anjara fitenenana ihany koa. Mitsangana areny zaza katantana Genesisy 1:2-20. Ho aminareo rehetra ny ry havana ny fiadanan Jesokristy tompontsika. Amin'ny taona 522 ity dia miara-mifaly amin'ny asa ny ToPaZa isika fa noho ny famindram-pony dia tafita soa ny taona 422. Izy no tsy toa izay nitandrana sy ny tantana ny dingana rehetra tamin'ny asantsika ary amin'ny fo feno fankasitrahana no ampitanantsika ny afatra noho ny fahasoavana nasehony tamintsika. Noho ny fatokisan'ny fiangonana dia nomeno adiditsika ny fametrahana ireo kamboty sy ireo izay nilaozany ray sy ny reny nankininy tamintsika ny andraikitra ny amin'ny fikarakarana azy ireo, ny fitaizana ao amin'ny fahamarinana sy ny fahalalana ny tompo, ny fanomezana azy ireo fanabeazana feno ho fanomanana azy ireo hiatrika tanteraka ny fiainany any aorinany. Mankasitraka ary manolotra fisaorana ny fiangonana, ny sampanasa ary ny asa, ny fiarahamonina, ny orinasa ary ianareo fianakaviana amin'ny fiaraha-miasa, fa ny fanohananareo sy ny fanomezanareo dia vavolombelon'ny fitiavana ary indrindra amahampanaradia any kristiansika. Satria noho ny aminareo dia afaka nanatanteraka ny asa ampinoana sy ampanantenana izay nateo aza ny olana natrehina noho ny fahaseranana arapola. Fa hoy ny Salamo 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondra teny. Mampaitsy antsika ny tenin'Andriamanitra fa mialoka aminy ny kamboty sy ireo izay nilaozana ary isika izao no fitaovana eo am-pelantanany mba hanomezana azy ireo izany fitiavana sy fanohanana izany. Iarahantsika mahalala ny fahasarotana sy ny fahalafosan'ny fiainana izay adiavintsika ankehitriny, indrindra ny adidy manoloana antsika momba ireo ankizy misy 50 sy ireo mpitaiza. Dia mbola maniry hatrany ny fanohanana amin'ny fandrotsahana ny adidy amin'ny alalan'ny rakitra sy izay azo atao ho fanohanana ary indrindra ny fitondrana ambavaka ny ToPaZa ho fanohizana sy ho fampansoana ity asa ity. Ny fahafoizana rehetra atao an'ny ToPaZa dia fanehoana fitiavana an'Andriamanitra sy ny zanany. Azo sapaitana nariavana amin'ny fitombon'ny fahendren'ny ankizy sy ny fandrosoan'ny fianarana izay valim-bavaka avy amin'ny Tompo. Izy ireo dia mijovavolombelona amintsika isan'andro fa momba antsika Andriamanitra ary ny Tompo no mitarika ny diny. Ny fahombiazan'izy ireo dia vokatry ny vavaka ataontsika sy ny fanorantenantsika ho azy ireo. Maniry hatrany ny tolo-tanana ho amin'ny asa fambolena sy ny fiompiana ary ny fanondrenana izay tanterahany ny fionana. Isaorana manokana ireo izay efa miara-miasa tamin'ny ToPaZa. Tompo tsy toa. Misaotranao zahay noho ny fanetrehanao tsy tapaka ny asa ToPaZa. Misaotranao zahay fa ianao ny nametraka ny ankizy tsirairay ho ahin'ny fiangonanao. Isaoranay ny fanomezam-pahasoavana rehetra nafahana ny asa
ary nyfandrosoan'ny ankizy eo amin'ny fiainana feno saina vatana fanahy. Mivavaka izay mba ho tahina ao an-trano ny toeram-pamonjena zaza. Iny any ToPaZa ho toerana mila piratany zavanao mandrakariva ka tsapan'ny ankizy tsirairay fa anisan'ny fianakaviana lehibe ao aminao ToPaZa. Saotranao no ireo rehetra manolo tena nampy ianao Andriamanitra hamaly fitiazy ireny. Ary mangataka trano fahendrena avy aminao izahay Jesosy eo am-panatanterahana ny asan'ny ToPaZa izay asa amin'ny fiangonana FJKM. Ary amitrahanay koa ny vavakay aminaran'i Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanavozana fanoloran-tena isika ry havako ho amin'ny rakitra. Ny hira fanampo fa-910. Hira fanampo fa-910 ny andininy voalohany no ataontsika ao anatin'izany no anatazana ny rakitra. Miaraka hitsangana isika hanolotra ny rakitra, mivavaka isika. Tompo, misaotra anao mandrakariva zahay, fa tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao, manome anay ny vola mikarena. Ankehitriny, raha manolotra ny avy amin'izay notantaninay zahay, dia ho raisinao izany tompo hanitra kasitrahanao ka tena hafahana hiatrika ny asanao. Misaotra anao zahay, makasitraka anao zahay amin'ny fitiavanao. Tsy ny vola mikarena ihany no tolotray Andriamanitra, fa ny fotoananay, ny foamam-panahinay ary izay rehetra hanananay hoentina miatrika ny asanao. Misaotra tompo. Amen. Maritra mitsangana isika ry havako, eo am-pitsanganana ihany no novantsika ny hira fa 300 ny andininy voalohany. Suari, kami musik saka.
izao no afatra ho antsika ry havako. Izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana tsodrano izay atolotry ny Tompo ho antsika. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Petraka isika, hivavaka mangina hisaotra ny Tompo. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.